présente Vaovao. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache attend. La vache qui rit manolotra anao ny Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Any amin'ny volana jolay vao azo ny vaksiny amin'ny alalan'ny inisiative Covax i Madagasikara raha ny fanazavany ministry ny fahasalamam-bahoaka. Mitoy ny dingana rehetra azon'izany ary anao ny ezaka rehetra hanafainganana izany ny fanjakana. Vonina hanazatra ny ekipam-pirenena ny Bariany Madagasikara Erika Rabesan-dratana raha misy ny fiantsoana azy raha ny nambarany. Ny tenan'izay teratany malagasy frantsay ny lalao tao amin'ny klobany Paris Saint-Germain ny taona 777 hatramin'ny taona 20 ary efa mpanazatra ny FC Miami City Champions tany États-Unis. Ary farany tsy maintsy mihiboka 10 andro avy ireo mpandeha miditra ao Frantsa avy any Brésil, Argentine sy Afrika Atsimo antony ny ady atao amin'ny variant brésilien sy sud-africain. Andindindreo avy hatrany. Tonoklasy tompoko fahafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary malansanao naraka izany hatramin'ny farany. Mikasika ny valanaretina Covid-19 no isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao. Any amin'ny volana jolay vao azo ny vaksiny amin'ny alalan'ny inisiative Covax i Madagasikara raha ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Mitoy ny dingana rehetra azon'izany ary anao ny ezaka rehetra hanafainganana izany ny fanjakana malagasy. Ndera etsika ny fanadadiana entiny Michela Ranartsona. Handalana ny dingana rehetra ahafahan'ny Madagasikara misitraka ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 amin'ny alalan'ny inisiative Covax raha nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Afaka 3 volana no isitraka izany isika eto Madagasikara. Sur l'initiative Covax actuellement, ny fanaovana vaksiny dia paikady iray hafa entina miaro ny vahoaka. Efa mandeha ny dingana rehetra ahafahan'ny Madagasikara misitraka vaksiny amin'ny alalan'ny inisiative Covax. Tsy mbola misy daty mazava fa raha ny vinavina any amin'ny volana jolay ihany no ahazo vaksiny isika. Tsy voatery hoe hiandry an'izay isika fa mety hiditra amin'ny hoe demande d'urgence. Madagascar participe dans ce sens, mais seulement. Ety ankilana namafihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa mitohy hatrany ny fanamafisana ny ady entina miady amin'ny fiparian'ny valanaretina Covid-19. Hatreto ankoatra ny ady ataon'ny fanjakana zava-dehibe hatrany ny fanajan'ny rehetra ireo fepetra ara-pahasalamana. Eo amin'izay lafiny izay hatrany mitombo ny tratry ny valanaretina Covid-19 any amin'ny tontolo ambanivohitra. Manoloana io nanatotosa fivoriana ireo tompon'andraikitra anatin'ny distrika Ambatondrazaka sy Amparafaravola. Votoatindresaka ireo fepetra ho raisina hamehezana ny fiparian'ny valanaretina sy ny fepetra mikasika ny razana. Fanadadiana. Efa nihitatra hatrany amin'ny tontolo ambanivohitra ny aretina Covid-19 ka andraisana fepetra ny fomba ahafahana mifehy izany. Nivory androany ireo tompon'andraikitra samihafa atao amin'ny distrika Ambatondrazaka sy Amparafaravola nijery akaiky ny fomba fikarakarana ny razana izay maty ny Covid-19 mba tsy famparitaka ny valanaretina. Raha ny zava-misy eto amin'ny fahatoloam-pamangoro sy ny Ambatondrazaka sy ny manodidina dia efa hita fa tena miparitaka tanteraka eo aretina eo. Dia mbola manampy-poritra an'ilay izy hita koa fa mitombo dia mitombo misy an'ireny fahafatesana eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Dia rehefa fahafatesana eny fiarahamonina izay indrindra no tena anton'ilay lahadinika teo. Ny androany io izany dia niezahana napetraka hoe raha misy olona maty anivon'ny fiarahamonina eny ka sangahy ahina ilay izy dia ezahana napetraka mba misy rafitra hikarakara an'izay razana izay. Satria razana io dia mila fikarakarana manokana satria raha iny no avela kirakiraina ohatra ny fanaovana ny fahafatesana mahazatra dia vao maika hiparitaka dia hiparitaka dia aretina. Dia manomboka izao izany rehefa atao tafapetraka io zavatra namboarina teo androany iny dia hisy olona eny anivon'ny tokotany eny mahazo fiofanana. Dia misy FCSB no hamata hoe ty olona ty raha maty izy mety kafispe ka tokony hampanarana an'ilay fepetra.
dia manampy azy ireo ny firaminana amin'ny fanatanterahana izay rehetra zay. Namafisy ny tompon'andraikitra any an-toerana fa ilaina trany ny fitandremana sy ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra manoloana ny fipariana ity velanaretina ity. Hoe mietetratsika premier vague le tamin'iny 2020 ina sy 2021 zao raha nisan'ny olona maty tao anatin'ny faritra tamin'iny premier vague iny mietaliana nanomboka tany amin'ny mois de mai manapatonga tany amin'ny décembre ny fietetana azy amin'ny ankapobeny olona folo ny maty ao anatin'ny faritra. Zao tsika miteny zao datin'andro androandresako aminareo efa manakaiky an'izany koa ny fahafatesana ao anatin'ny vokaty deuxième vague ty. Matin'ny Covid ve zany? Matin'ny Covid itenenina io tompoko. Ny tiana tenenina zany ty vague faharoa ty dia tsy mitovy an'le voalohany intsony fa mahery vaika izy ty ngamba mety mbola mifindra kokoa ary mamono olona misimisy. Olona efatra no namoy ny ainy vokatry ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara ny andro ny omaly fa 17 ny volana Avril raha ny tatra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Miisa 720 sy 500 ny tranga vaovao nandritra izany ary 720 sy 300 ireo sitrana. Ny Abraham Randriamanana. Omaly fa 17 ny volana Aprily, ny ampefatra indray ireo lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara raha ny antotanisana navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Tamin'ireo fitiliana 709 no tanterahina nandritra izany. Miisa 720 sy 500 ireo tranga vaovao voamarina fa mitondra ny tsimikaretina, raha toka 720 sy 300 ireo sitrana somatsara. Ny eto amin'ny faritra Nalamanga treto no ahitana ireo tranga vaovao betsaka indrindra izay miisa 770. Toy izao ny fitsinjaran'izany: 470 any distrika Anambohidratrimo, 720 any Antananarivo Atsimondrano, 470 any Antananarivo Renivohitra ary iray any distrika Ananjozorobe. Hatramin'ny omaly, mitotaly 7,5 ireo marary manaraka fitsaboana manerana ny nosy izay ahitana marary manana fahasarotana 2,700. Miisa 2,700 kosa treto ireo namony ainy vokatry ny valanaretina nanomboka ny 13 Martsa 2024 no mankaty. Fa mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao toa ny mikasika ny fanafianjolany amin'ny distrikany Tomasina faharoa, eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena mialohan'izay dia anaraka dokavatra isika. Tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro naiza naiza eto Madagasikara. Mbalika mamiratra no avoko. Ny fanamboarana ny mol fixe dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte mol fixe dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte mol fixe vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.
Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika fa nandray fepetrana nanamboatra ny tetezana befoza mampitohy an'ny Andilamena amin'ny faritra samihafa ireo mponina ao amin'ny komina Andrenivohitra Andilamena efa miverina amin'ny laoniny ny famezivezena any an-toerana amin'izao fotoana izao tamin'ny alalan'izao fanamboarana vonjy maika izao fanadezina. No ny fatapan'ny famovoizana mampitohy any Andilamena amin'ny faritra samihafa Antananarivo Toamasina Ambatondrazaka vokatry ny fahasimbany tetezana ao Befoza tena nandray fepetrana nanamboatra sy nanarina ny tetezana ny ao amin'ny komina Andrenivohitra Andilamena sy ny fokon'olona. Tetezana izay mampijaly ny mpampiasa ny lalam-pirenena 3A Vohitraivo Andilamena ny tetezan'ny Befoza ka izao nandraisan'ny mponina andraikitra izao. Simba ny tetezana eto atsimona Befoza efa andro maromaro zany no nisy ny fantalovana camion mavesatra nandalo tamin'ny tetezana ity izay niteraka fatapan'ny Madre nanahirana tokoa ny fiampitana ny tetezana ity ka nandray andraikitra ny komina ambonivohitra Andilamena miaraka amin'ireo malala-tanana mpandrarah ny fitaovana fa ihany koa nanome izay voarainy tanana manampinan'ny komina ambonivohitra tonga eto manatanteraka ny fanamboarana izao tetezana izao mba ahafahan'ny olona miaina amin'ny ankalalana amin'ny famatsiana ny distrika sy izay ilaina andavanandro na eo anaty amin'ny fahasalamana ihany koa ka natao izy ity androany ny zavatra hita dia efa tranainy ity tetezana ity ary na ny via izay mitondra ao ambany ao aza dia hitanay efa tena tsy mahazaka entana mavesatra loatra intsony. Na dia vonjy maika ihany aza izao asa fanamboaran'izao dia nahavahan'ny olona ny vahoaka satria efa azo ifamezivezena ny any an-toerana amin'izao fotoana izao indrindra fa ny fahatongavan'ny kamion na ny fiara vaventy nitondra solika ny tsy fahatongavan'ity farany izay niteraka delestage tany Andilamena farany teo. Faraka nambarako teo dia mirongatra ny fanafian-jolany amin'ny distrikany Toamasina faharoa tranga maro no efa niseho hatramin'ny volana martsa nakaty tato anatin'ny 2 andro jolay misy 10 no voasambotra ny mpitandro filaminana dia retsika ny fanadihadiana. Mitohy hatrany ny fanafian-jolahy manao tambabe any amin'ny distrikany Toamasina faharoa vatan-dehilahy matanjaka maromaro no manao be fiavy andro manalina ka manambana ny amono ary mandroba avy hatrany. Ankoatra ny tokantrano maro izay efa lasibatra, tsy mifidy entana angalarina izy ireo fa dia aravaka izy ireo avokoa hatramin'ny olona eny an-dalana aza raha tsy karitra izy ireo fa mitondra entana lafo vidy dia voaroba avy hatrany. Tranga maromaro no efa niseho hatramin'ny volana martsa nakaty, 10 lahy no sarona tato anatin'ny 2 andro ny sesy raha ny fanazavana. Dia misy andiany jolay miisa anaky enina izay azo lazaina fa mpanao an'le attaque ame armée izy ireo ary mpanao an'le falafiana ihany koa na halatra halabotra io fantatra fa misy toerana anankiray zany fanasian'jareo le entana halatra rehetrarehetra ary dia mbola tratra tao ihany koa zany izy telo enina amin'ny rahalahy reo hita ary tsapa fa tena olon-dratsy izy lahy reo ao anatin'ny fiarahamonina satria raha mahita antsika zao ty basy ty dia basy kilalao izy ty reto ny bala hoentiny miaraka amin'ity fusil de chasse ty dia ireto ny cartouche ty cartouche ty zany mortel raha ohatra ka bout portant ary ty moa zany hoenta zay raha hampitahorana ny olona zay idirany satria raha mijery amin'izao tsika dia tsisy afantarana azy mihitsy hoe basy kilalao. Miororo ireo mponina any amin'ny distrikany Toamasina faharoa manoloana ny ofisina andian-jolahy manao route be io ato anatin'izao vanim-potoana mampihongatra ny valanaretina Covid-19 izao. Manentana ireo mponina hatrany any eo amin'ivon'ny zandarmaria-pirenena any an-toerana mba tsy ho varimarina manoloana ny firongatry ny asan-jolahy io. Ny faharoa dia vao omaly ihany tokotokony amin'ny 7 ora sasany arivo amin'ny côté-ny Ambalamanasy mpampianatra amin'ny université izy io dia andiana tanora mitondra an'ity antsy be ity dia miaraka amin'ity basy anankiray ity no nanao le fisakana no ray aman-dreny io ary dia miaraka amin'reto bala reto izy zany bala blanc izy ity fa mipo dia raikitra ny fanarahana dia nisy 9 mirahalahy 7 mirahalahy izy 7 mirahalahy reo miaraka amin'ny fikolona vitsivitsy dia rehefa natao
ny fizahanan'le trano mampiayay a dia mbola tratra tao reo moto a dia basy a dia miaraka amin'izy enina amin'ny rahalahy 10 rahalahy moa zany tratra fa ny anankitelo mbola ao anatin'ny fanarahana ny renseignement mety ahitana anazy ireo zay ao anatin'izao a tsy fahazaona vezivezy amin'ny alina zao dia be dia be zany reo mpanararoatra manao le vakitrano a sy ny ataontsika hoe fanafiana madinidinika mipakatra eny ambanivohitra ny fisafona andro aman'alina ataon'ireo andiana mpitandro filaminana manoloana ny firongatriany tsy fandriampahalemana any amin'ny distrikany Tomasina faharoa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tsy maintsy mihiboka 10 andro avy ireo mpandeha miditra ao Frantsa avy any Brésil, Argentine ary Afrika Atsimo antony niady atao amin'ny variant brésilien sy sud-africain. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Andro vitsivitsy tao ny fampiatonany sidina avy any Brésil manamafy niady ataony amin'ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19 i Frantsa tsy maintsy mihiboka 10 andro avy ireo mpandeha miditra ao Frantsa avy any Brésil, Argentine, Chili ary Afrika Atsimo antony niady atao amin'ny variant brésilien sy sud-africain. Mbola mitoetra ny sidina avy any Argentine, Chili ary Afrika Atsimo. Izy kosa ny fanaraha-maso hoe patongavany ary andolamanda ireo izay minitsy manady izay fepetranapetraka izay. Ankoatr'ireo firenena ireo mety hisy firenena hafa hanampy izandra ny fanazavana trany ho fantatra aorian'ny ny fifampiresahana eo amin'ny tompona andraiki-panjakana frantsay sy ny Centre européen de prévention et de contrôle des maladies izany. Alohan'ny sarana dia tsara ny manamarika trano fa isy ny tafa ataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara afaka fotoana fohy izay arahintsika mivantana moa izany aorian'izay kosa dia isy ny fandaharana manokana iresahana ny fintina sy ny fepetra izay horaisina mikasika ny valanaretina Covid-19 dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny ity alina ity angasikiraina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny la vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G Patelma vous a présenté Ny Vaovao.